Bonsoir à daholo tsika rehetra. Fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana eo amintsika mandrakariva. Irosondray tsika ny amin'ny fanohizana ny lesona izay fanatombontsika tamin'ny maraina. Miresaka tsika tafiditra zany amin'ilay resaka hoe fitopolo herinandro izany. Ilay resaka fitopolo herinandro moa zany dia mikasika ilay valombavaka Daniel zany ny amin'ilay fieritreretany mikasika ilay hoe 340 andro satria nandinika sy nieritreritra teo izy ahoana mikasika an'iny. Dia rehefa nandinika sy nieritreritra tao izy dia ino nomeny fanahana ampatsivy ny fanahana azy mikasika ilay faminaniny Jeremia ny amin'ilay hoe 70 taona ny mahababo ny zanak'Israely any Babilôna. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy nametraka an'izay teo anatrehan'Andriamanitra ary nifono ho an'i Israely ary ny valombavaka izay azony dia mikasika ilay hoe 70 herinandro no voatendry ho an'ny vahoakanao izy. Dia teo indrindra tsika no niresaka rehefa hitantsika ilay 70 herinandro dia hoe ny fanombohan'ilay 70 herinandro eo ihany koa ny fanombohan'ilay 340 andro. Ka iny moa ny fanombohan'ilay 70 herinandro fa ny amin'ny famerenan'ny zanak'Israely miala amin'ny fahababoana ary ny amin'ny fanamboarana indray ny tanànan'i Joda sy Jerosalema izay irava izany. Ka io zany nanohizantsika ny lesona amin'ity an'io tia iresaka zany tsika mikasika an'io 70 herinandro io izany. Alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka tsika re. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra mankalaza anao hatrany izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny fotoana izay mbola ahafahanay hiara-hianatra indray sy andinika ny teninao dia ny bokin'ny faminaniana izany. Ny amin'ilay boky kely dia ny bokin'ny Daniel mpaminany. Aokarainy fanainao masinany no hiasa amin'ny fahafenao anatinay. Ka izy no angatahanay hatrany hampianatra anay ny teninao ny olo-tsainanay amin'ny fahendrena sy fahalalànanay. Sokafo ny fonay raha sokafo ny sainay mantaranay ny sitraponoka dia mitenena raha io fa vonikehano izay vahoakanao. Eny raha io raha nisy ihany koa tao anatin'izay nisarahana izay nisy fitondratena tsy araka ny sitraponao fisainana, tsy araka ny sitraponao mety ny tenen'ny vavanay izy ka tsy araka ny sitraponao. Dia angatanay fifonina sy famelan-keloka tao anatrehanao ka dia mamindrafo aminay raha io mamelany eloka-irenao. Ka aokanay iray ilay rano zanak'ondro no angatanay anadio sy anasanay na afaka amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Eo am-pelantanana kosa raha no ametrahanay izay fotoana izao. Ka rakofiny rano Kristy izay tsirairy avy izay manaraka izao fampianarana izao tsy raha ratsy fahifanana dia kely azy. Rakofiny rano ihany koa Kristy ny fitaovana izay ampiasaina eto tsy hanana ilay ratsy fahifanana dia kely azy. Ary aoka ny anjelinao hitombo manodidinay ka hiaro anay Tompo Andriamanitra tsara indrindra. Dia mitenena raha io fa voninkaina izay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Iroso ary tsika. Iroso zany tsika mikasika nefa resahantsika tamin'ny maraina iny zany. Efa nijerentsika eto moa inona le satria hoe amin'ny fotoana zany izay amohanan'ny didy anamboarana indray ny Jerosalema sy ny tanànan'i Joda zany dia zao hoe eo zany ny fanombohan'ilay 70 herinandro eo ihany koa manomboka zany ilay 340 andro. Ka izy ary zany no namoaka an'io didy io dia hitantsika fa nisy didy anankitelo nivoaka zany. Mpanjaka telo namoaka didy zany teo amin'ny fanjakan'ny Babilôna zany satria nisy nandimby zany ny fanjakan'ny Babilôniana dia ny fanjakana Mediana sy Persiana no nandimby azy. Ka mpanjaka telo tamin'ny mpanjakan'ny Mediana sy ny Persiana zany no namoaka an'izy io. Voalohany zany Kirosy tamin'ny 538 talohan'i Jesosy Kristy. Faharoa manaraka an'izay tamin'ny 519 i Darius indray namoaka lalàna zany dia Darius Istapio. Ary ny fahatelo zany namoaka lalàna zany na namoaka didy dia Artaxerxes 456 talohan'i Jesosy Kristy zany. Marihana zany fa io mpanjaka fahatelo io zany ilay Artaxerxes io zany io ny tena nahafeno ny condition rehetra zany ny amin'ny namoahana ny zanak'Israely niala tao anatin'ny fahababoana sy ny amin'ny fanamboarana any Jerosalema izany sy ny tanàna izay rava izany. Hitantsika moa zany araka efa nivakitsika tamin'ny tapamarininy araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Ezrasy mpaminany izay mpanompon'i Jehova. Dia
jerentsika amin'izay zany le izy hoe mikasika an'ilay voasoratra io zany dia verentsika vakina kely eo amin'ny Daniela toko fahasivy andininy fahadimy amby roapolo. Daniela toko fahasivy dia ny andininy fahadimy amby roapolo. Daniela toko fahasivy ny andininy fahadimy amby roapolo. Dia ina ny zavatra noresahany eo? Zao ny zavatra teneniny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho fito herinandro sy 12 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady izay amin'ny andro mampahory. Aoko fantatrao izy fa hatramin'ny voan'ny didy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho fito herinandro sy 12 herinandro. Mariana fa io fito herinandro sy 12 herinandro dia ao anatin'ilay 70 herinandro izy io zany. Zany hoe ny fanomboana zany dia 7 herinandro no manomboka azy, manaraka azy, dia 12 herinandro no manaraka azy. Dia aty amin'ny farany indrindra zany misy herinandro farany zany aty aoriana indrindra. Dia io herinandro farany io izay nahitantsika anazy aty amin'ny andininy fa 7 no nahitantsika ilay herinandro farany io. Andininy fa 7 dia zao no teneniny. Manao hoe ary hanorina fanekena ho herinandro maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-za sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Ajanontsika eo izy. Dia zay zany izy mizara anankitelo zany ilay 70 herinandro, 7 herinandro sy 12 herinandro. Dia misy herinandro farany aty aoriana zany. Io zany ilay 70 herinandro izany. Dia ilay fanomboana izy io zany dia zao tamin'ny taona inona zany fanomboana izy io satria fantatsika tsara fa Artaxerxes no namoaka ny didy ny amin'ny fanamboarana an'io Jerosalema io nahatanteraka ilay voalazan'ny faminaniana zany, faminanian'i Jeremia. Dia marina fa tamin'ny taona 456 zany talohan'i Jesosy Kristy no nanomboana io 70 herinandro. Dia inona zavatra teneniny? Tombokontsika indray manomboka amin'ny andininy 420 ka hatramin'ny 520. Toko fahasivy andininy 420 ka hatramin'ny 520. Dia ahoana izy? 70 herinandro no voatendry ho amin'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary hanao fanavotana no ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ary nisy tombo-kasen'ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Misy zavatra ngeza be voalazana eo. Eo zany tsy miresaka fotsiny amin'ny hoe voatendro an'ny firenenao ilay 70 herinandro sy ny tanànao masina, hoe hanapaka ny fahadisoana, hanampina ny fahotana, hanao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay. Fa tenenina toy izany izy ambambany sy hanositra izay masina indrindra hozy izy. Sy hanositra izay masina indrindra hozy izy. Ahoana ary zany hoe hanositra izay masina indrindra izany? Ka miresaka zany io amin'ilay fiandrasantsika tamin'ny tampomaraina io, miresaka ny amin'ilay Mesia zany io. Miresaka ny amin'ilay Mesia. Ary toy izany izy amin'ny andininy 520 koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho isy 7 herinandro sy 12 herinandro. Izany hoe ny fahatongavan'ity Mesia ity zany dia zao aty amin'ny faran'ilay 12 herinandro zany no ahitantsika ny fahatongavany ity Mesia ity zany. Satria ny zavatra misy dia zao tamin'ny 456 talohan'i Jesosy Kristy zany namoahana an'io didy io ny amin'ilay 70 herinandro. Aty amin'ny faran'ny 12 herinandro any ny tonga ny Mesia. Satria io ilay tenenina ary amin'ny andininy fa 720 manao hoe ary hanorina fanekena ho herinandro maro izy sy ampitsahatra ny fanaritra latsa-dra sy ny fanaritra hafa atsamin'ny atsasaky ny herinandro. Satria fantatsika tsara fa mifampitsaharana ny fanaritra latsa-dra dia io manambara ilay nahafatesan'i Kristy. Zany hoe amin'ilay herinandro farany iny zany, le hoe
anao fanekena ho amin'ny maro izy miresaka ny amin'le hoe aorinan'le 12 herinandro zany eo le fanosorana le masina indrindra eo no misy an'le messia zay miasa zany io de ny amin'le fanamboarana ny Jerosalema zany de zao manambara tsy vitany hoe le 70 herinandro natokanao any voakan'Andriamanitra tsy resaka hoe fanamboarana fotsiny le tanàna rava zany fa manambara ihany koa ny fiavian'ny messia zany de io zany ny valim-bavaka zay nomenan'ny Daniel zany tamin'le Daniel 7 zay hitantsika de iverenantsika kely le zavatra nyteneny teo amin'le 9:720 eo amin'le 9:720 eo amin'ny tapany faharoa izy de ozy izy ary anao fanavotanao ny heloka sy apiditra fahamarinana ozy izy mandrak'izay ary anisy tomboka sy ny fahitana ny faminaniana sy anositra zay masina indrindra anositra zay masina indrindra ahoana moa zany hoe manositra zay masina indrindra zany de ny zavatra misy de ty izany hoe io messia io zany rehefa tonga de zao de tsy maintsy atao iny izy io atao fanosorana zany tsy maintsy hosorana zany io messia io fa tsy hoe tonga le mpamonjy de tonga de ty izy namonjy fa teo amin'ny zanak'Israely rehefa misy voaositra zany satria ny voaositra ny atao izay ny atao hoe messia mbola jerentsika io mantsy le izy ny voaositra teo amin'ny zanak'Israely ny atao hoe messia fa tsy hoe Kristy irery no messia teo amin'ny zanak'Israely zany fa nisy karazana messia betsaka teo amin'ny zanak'Israely fa ny voaositra zany de zay le mpamonjy ny ran'Andriamanitra ho amin'ny asa manokana zany amonjy ny vahoakany de i Kristy nefa ny fanontaniana mipetraka de ty manao hoe anositra ozy izy eo amin'le 9:720 tapany faharoa manao hoe sy anositra zay masina indrindra zany hoe misy fanosorana natao zany tao de ny fanontaniana mipetraka de hoe tamin'ny fotoana inona no nanosorana an'ilay masina indrindra satria le messia io masina indrindra zay teneniny io de raha mitenitsika hoe Jesosy Kristy le messia de hoe tamin'ny fotoana inona ary zany no nanosorana ani Jesosy Kristy raha hitatsika zay raha teo amin'ny asa zay nataon'ny Kristy teo amin'ny fahaterahany ny alehibe izy de rehefa avy eo izy nandeha ny asa rehefa avy eo de tamin'ny fotoana inona zany Kristy no nosorana tamin'izy voateraka ve izy nosorana ny fotoana zay nanosorana an Jesosy de tamin'ny fotoanany batisa zay natao tamin'ny Kristy eo zany ny fanosorana Andriamanitra azy mba hahafahany manino manao ny asa zay nampanaovan'Andriamanitra azy satria raha tsy nanaiky hosorany Kristy teo de tsisy asa vanina teo satria Kristy mihitsy no niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa manao hoe rehefa nanatona ny Jaona ho atao batisa izy de nanaka ny Jaona za tsy ataonao batisa fa za tsy hanao batisa anao fa za raha ny tokony ataonao batisa hoy Jaona de ozy Jesosy ataovy ihany ozy izy fa izao no atao ahatanteraka ny fahamarinana rehetra satria raha tsy nosorana zany Jesosy de tsy afaka nanao ny asa zay nampanaovina azy Kristy de jerentsika nge zay aty amin'ny Luka 7 Luka 7 ny 9:120 sy ny 2:20 de hitatsika eo anatin'izay fa rehefa natao batisa Kristy de nisy famantarana nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fanosorana an Jesosy io zay nafantarana hoe nomban'Andriamanitra tanteraka izy ny amin'ny asa zay nataony satria raha tsy Andriamanitra mihitsy no raha tsy manaraka ny baikon'Andriamanitra zany ianao raha tsy ny fanan'Andriamanitra no mitondra anao tsy afaka manao na inona na inona ianao de tsy maintsy nandray le fanosorana zany Jesosy mba ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny tanteraka ahafahany manao ny asa zay nampanaovina azy Luka 7 1:20 hatramin'ny 2:20 de ahoana izy ny teny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako ianao no sitrako zany hoe amin'ny fotoana zay nanaovana batisa Jesosy rehefa niakatra avy tao anaty rano izy de ahoana izy ary dia nisokatra ny lanitra ozy izy ary ny fanahy masina nidina teo amboniny
ny endriny dia tahaka ny voromelala ary nisy feo avy tany an-danitra ka nanao hoe ianao no zanako malalako ianao no sitrako amin'ny fotoana zany zay nitsanganan' Jesosy niakatra fotoana tirana dia nirotsaka ny fanamasina tamin'ny fahafenonana tao amin'ny Kristy ahafany nanantotosa sy nanantanteraka ny asa zay nampanaovina azy dia marihana fa io fotoana io zany hoe le ositry ny fanamasina tao amin'ny Kristy io zany rehefa avy nitsangana tao amin'ny batisa io zany io le fanosorana an' Jesosy io ositra ny fanamasina vita amin'ny batisa dia nirotsaka tamin'ny fanamasina zany hoe ositra iny fa mbola iresaka mantsika rehefa aveo satria ny Mesia zay nifidiana tao amin'ny testamenta taloha rehefa nosoran'Andriamanitra ilay Mesia dina le masina zany eo amin'ny testamenta taloha fa hosoran'Andriamanitra zany le mpamonjy ny Israely le nifidian'Andriamanitra dina zavatra mitranga ny fanan'Andriamanitra koa no miasa aminy amin'ny fahafenona ahafahany manantotosa sy manantanteraka ny asa sy andraikitra zay ampanaovin'Andriamanitra azy dia eto zany le fanosorana zay natao zany tamin'ny batisan'ny Kristy mba hitoeran'le fanan'Andriamanitra amin'ny fahafenona amin'ny Kristy ahafahany mananteraka ny asa zay nataony dia Jesosy nosorana io zany teo amin'ny taona teo amin'ny fahafiry-taonany teo zany Jesosy no nataon'io batisa io marihana fa Jesosy tsy natao batisa zazakely satria efa niresaka lavabe n'iny moa tsika mikasika teto hoe any fiangonana dehibe ireo dia ny batisa ny zazakely firy-taona ataontsika hoe mbola vao ray volana na mety hoe misy semaine kely mihitsy aza ny sasany na mety hoe heri-taona mbola kely ny sasany indray batisan'olo dehibe batisa lehibe indray mbola misy ankizy mbola adolescent dia efa atao batisa 7 taona 3 taona fa raha nysoratra masina ny jerena efa ny anarantsika teto zany hoe olona tokony manaona no tokony atao batisa dia marina fa ny olo dehibe no tokony atao batisa ary raha nyray jerena zany ny olo dehibe atao misoratra masina zany hoe olo dehibe manahoana no tokony atao batisa zany ary hoe olo dehibe hoe ahoana eo amin'ny zanak'Israely no considérena hoe olo dehibe firy taona raha amintsika malagasy dia hoe rehefa mifeny 20 taona dia iny zany ianao ny atao olo dehibe dia hoe iny ianao afaka manao batisa fa tsy zay ny ara-baiboly nijerentsika teto zay fa ny zanak'Israely raha ny levita rehefa miaso amin'ny tenimpolo tsy mahazo miaso amin'ny tenimpolo raha tsy 20 taona ny miakatra tsy afaka manao miaramila ianao teo amin'ny zanak'Israely raha tsy 20 taona ny miakatra satria zay ny considérena hoe olo dehibe teo amin'ny zanak'Israely ka zay ny zavatra ianarantsika eto Jehova fahamarinantsika zay voalaza ny soratra masina ihany inona voalaza ny soratra masina dia zay no rahantsika dia na Jesosy ary ange jerentsika firy taona Jesosy no natao batisa dia jereo teo amin'ny toko 7 Luka toko 7 andininy 7:20 eo akaiky io ihany fa tsy lavitra Luka toko 7 andininy 7:20 dia zao ny teniny ary tokony ho efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany ary tokony efa 30 taona Jesosy nanomboka ny raharahany satria marihana tsara fa Jesosy vao vita batisa iny taorianan'iny izy no nanomboka nanao ny raharahany Jesosy vita batisa dia mbola nalain'ilay raha tsy fanahy tany anefitra izy nandritra ny 70 andro vita zay 70 andro zay dia nanao ny raharahany amin'izay Jesosy araka ny asa zay nampanaovin'Andriamanitra anazy i Jesosy io nefa tamin'ny fotoana nanaovana batisa anazy io zany na fotoana kely taorianan'io dia zao teo amin'ny 30 taona teo Jesosy ozy izy zany ny aty amin'ny testamenta vaovao tsy miteny taona hoe tena firy taona izy exactement zany raha zay ny izy lazana anazy fa izy teo amin'ny 30 taona teo izy fa eo amin'ny faminaniana no ahafantarantsika hoe firy taona tokoa ary Jesosy zany tamin'izy natao batisa io satria raha tomboka le hoe 456 avant Jésus-Christ zany dia tena manome an'ilay taonan'i Jesosy tamin'izy nanaovana batisa anazy io dia hitantsika ilay izy fa Jesosy teo tamin'ny 7:20 taona zany Jesosy no natao batisa io ary izy amin'ny testamenta dia teo amin'ny 30 taona teo zany hoe teo amin'ny 30 taona zany nanakaiky teo nge zany na mety latsaka kely na mihoatra kely fa teo amin'ny 7:20 taona zany Jesosy no natao batisa dia marihana mazava ho azy olo dehibe mihitsy Jesosy no natao batisa fa tsy zazakely io zany dia hojerentsika kely ary hanao tableau zany tsika dia manao tableau kely zany tsika dia ataontsika zay tableau zay zany manao rectangle zany tsika rectangle tsika dia ataontsika eo ambonin'io rectangle io ataontsika lava ngeza tsara ilay izy
asehoko eto le izy de hitatsika ihany de afaka mandrainao tsika am'izay de 7 herinandro no ataontsika eo ambony zany de le tableau zany a zaraintsika misy rectangle eo ambony a de asiantsika rectangle eo ambany de ny atsasan'io tableau io zany a ataontsika hoe zaraintsika anakiroa zany ny atsasan'izy io ny atsasany voalohany ataontsika hoe 7 semaines ny atsasan'ny faharoa ataontsika hoe 62 semaines le 7 semaines io zany le 7 herinandro de ny atsasan'ny faharoa zany a 62 semaines ny fitambaran'ireo nefa manome 69 semaines ny fitambaran'ireo ny fahataperan'io zany io 69 semaines io araky le faminaniny de zao ny fahataperan'io zany a eo le fanosorana an'ilay mesio zany hoe ny fahataperan'le 62 semaines zany ny fanosorana an'ilay messi verenantsika vakina kely le izy de atatsika le izy a Daniel toko fahasivy a verenantsika le Daniel toko fahasivy de vakitsika le andininy fa 420 akatramin'ny fahadimy amby 20 de ahoana ozy izy 70 herinandro no voatendro any firenenao sy ny tanànanao masina natapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotany ary anao fanavotana no ny eloko sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminanina sy hanositra zay masina indrindra koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana Jerusalema ka hatramin'ny Messia andrina de ho 7 herinandro sy 12 herinandro zany hoe ny amin'ny fanamboarana zany hatramin'ny voan'ny didy ozy izy anavaozana sy anamboarana ny Jerusalema ka hatramin'ny Messia andrina ozy izy de ho 7 herinandro sy 12 herinandro zany hoe hatramin'ny Messia andrina zany de mbola misy 7 herinandro sy 12 herinandro zany hoe ny fahataperan'ilay 12 herinandro zany amin'ilay fanosorana an'ilay Messia zany satria eo ny fahatongavan'ny Messia le fahatongavan'ny Messia tsy amin'le hoe satria zavatra teneniny eo amin'ny andininy 420 de miteny mihitsy izy manao hoe averintsika le andininy 420 70 herinandro voatery ho an'ny firenena sy tanànao masina natapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary ianao fanavotana no ny eloko sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahotana sy ny faminanina sy hanositra izay masina indrindra de ny fanosorana an'ilay masina indrindra zany le fanosorana an'ilay Messia de zao amin'ny fahataperan'ilay 12 herinandro zany no fanosorana an'ilay Messia fa tsy hoe ny fiavian'ilay Messia samihafa ny hoe ny fiavian'ny Messia sy ny fanosorana an'ilay Messia fa fantatsika tsara ny fahateran'ilay Messia de tamin'ny novina nateran'ny Messia tao anaty tamin'ny taty arindrina zany hoe fa alohan'ny faran'le 12 herinandro no nahaterahan'ny Messia zany de hitatsika eo amin'ny tableau rehefa manao an'izay tableau zay tsika satria ny fanosorana ny Messia zany de tamin'ny taona fa 720 fa ny nahaterahan'ny Messia kosa tamin'ny taona 0 zany hoe ao anatin'ilay 12 herinandro zany no nahaterahan'ny Messia de zay zany tableau ataontsika zany 70 herinandro ny ataontsika eo ambonin'le rectangle zany de ao anatiny zany mizara roa le tableau voalohany zany amin'ny tableau de hoe 7 herinandro faharoa manaraka an'iny 12 herinandro de tapitra ny 12 herinandro eo amin'ny taona fa 720 ary ny atsasan'le tableau ndray zany io le herinandro farany sisa tavela zany eo amin'ny atsasany io de fantatsika tsara fa ny fiatombohan'le 7 herinandro voalohany zany de 456 talohan'i Jesosy Kristy ny fanombohany iny ny fiatombohan'le 7 herinandro sy 12 herinandro zany averiko mazava tsara ny fiatombohan'le 7 herinandro sy 12 herinandro de nanomboka le 69 semaines zany le 69 semaines zany nanomboka tamin'ny 456 talohan'ny Jesosy Kristy ny fahataperan'le 69 semaines zany de aty amin'ny l'an 27 ndray ao arinan'i Jesosy Kristy
ny fataperan'le 69 semaine zany tamin'ny l'an 27 taorinan' Jesosy Kristy. De le 69 semaine iny efa ny fitambaran'ilay fiterinandro sy 12 herinandro. Manomboka eo amin'ny l'an 27 zay antsika manomboka ny herinandro farany. Manomboka eo amin'ny l'an 27 zay antsika manomboka ny herinandro farany. De mbola ho hitantsika indray moa hoe mifarana amin'ny taona oviana indray zany io herinandro farany io zany. De iverenantsika amin'izay ary le resaka hoe Messie teo ary zany hoe inona moa ny atao hoe Messie zany teo amin'ny zanak'Israely. Satria araka ny zavatra andrasantsika dia zao hoe tsy Jesosy Kristy nge ny Messie voalohany teo amin'ny zanak'Israely. Fa efa nisy Messie teo amin'ny zanak'Israely. Efa nisy Messie teo amin'ny zanak'Israely satria zany Messie zany dia zao hoe olona voatokana zany amin'ny mission manokana zay omen'Andriamanitra azy ho fanavotana ny vahoakany. Olona natokana amonjy ny vahoakan'Andriamanitra zany hoe fidin'Andriamanitra zany io amonjy ny vahoakany. De ny dikan'le hoe Messie satria ny zany ohatrany hoe ny vazahina zany le teny zany hoe natao amin'ny teny nadika amin'ny teny vazaha de hoe Messie le izy. Na antsika teny gasy ihany koa de hoe Messia. Fa avy amin'ny teny jiosy izy io. De ny dikan'le hoe Messie amin'ny teny jiosy de hoe Mashia. Mashia zany adikako tsara le satria tsika misy mandray notiko sao de mandika vilana. De adikako tsara le izy epileko le izy M-A-C-H-I-A-C-H. M-A-C-H-I-A-C-H. Mashia. Teny jiosy zany io Mashia. Ny dikan'izany hoe Messie zany na hoe zany hoe Mashia zany de hoe celui qui a été oint, ilay voaositra. Zay ny dikany hoe Messie. Ny dikany hoe Messie zany averiko tsara de hoe ilay voaositra. Zay ny dikany hoe Messie. Amin'ny teny jiosy zany zay ny dikany hoe ilay voaositra. Zay mahatonga le hoe anositra zay masina indrindra hozy izy. Anositra ilay masina hozy izy. De teo amin'ny zanak'Israely zany Messie zany rehefa hoe ho fidin'Andriamanitra zany hoe ho hanao asa manokana ho famonjena ny vahoakana. De maninona? Misy cérémonie atao zany amin'izany. De inona ny cérémonie atao raha ohatra hoe misy olona anankiray zany hosoran'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely no fidiny. Ka teo amin'ny zanak'Israely mantsy zany hoe ho fidin'Andriamanitra zany ho mpamonjy ny Israely. De zao io zany tsy voatery hoe tsy maintsy olo loatra an'izao io fa tao amin'ny zanak'Israely de nisy inona? Nisy pretra tao, nisy mpaminany tao, nisy mpanjaka tao, nisy olona tsotra tao. Zay fidin'Andriamanitra zany ho mpamonjy ny vahoakany. De rehefa hosorana zany ny olona anankiray ho mpamonjy hoe fidin'Andriamanitra ty ho mpamonjy ny vahoakako. De ny cérémonie natao atao, inona ny cérémonie zay natao? Alainy ny diloilo iny, menaka zany, diloilo. Huile d'olive moa zany matetika fampiasa teo amin'ny zanak'Israely zany. Iny ny fampiasa teo zany. Alainy ny menaka iny zany, fa misy olona voatenin'Andriamanitra koa zany, manositra zany. Alaina ny menaka, de olona efa fidin'Andriamanitra manositra iny, manositra ilay olona fidin'Andriamanitra hamonjy ny Israely, ilay mpamonjy zany. De rehefa hosorana ny menaka iny izy, de manina mirotsaka aminy koa ny fanahy masin'Andriamanitra. Satria izy hanao le asan'Andriamanitra. Tahaka ny tamin'ny Jesosy Kristy zany zay nosorana. Mirotsaka ihany koa fanahy masina. De zay moa cérémonie zay atao zany rehefa manositra olona anankiray Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Nisorana diloilo zany le olona nofidin'Andriamanitra. Izany mba ahafahany manantanteraka ny asa zay nampanaovan'Andriamanitra azy zany. Sy toeran'ny fahatokin'Andriamanitra tanteraka ao aminy ary toeran'ny fanandriamanitra amin'ny fahafenona amin'izany olona izany. De raha ijery tsika misy karazana Messia atao anatin'ny testamenta taloha nandrain'izany fanosorana zany anao ny asan'Andriamanitra. Teo amin'ny zanak'Israely fotsiny de nisy ny pretra ohatra zany tahaka ny Arona. Zay lehibe teo amin'ny zanak'Israely. De nandrain'izany fanosorana zany ihany koa i Arona sy ny taranany zany. Jerentsika hoe amin'ny Exodosy 7:20 any jerentsika. Exodosy 7:20 jerentsika kely. Exodosy 7:20 de ny andininy 140.
Exodosy 7:20 ny andininy faraky amby 7. Dia izao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Ary ataovy amin'ny Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo. Izany hoe i Mosesy zany no nitenenin'Andriamanitra teto. Satria i Arona no fidin'Andriamanitra manokana teo amin'ny zanak'Israely. Anao mpisorona ho azy sy ny taranany. Ho famonjena azy ireo satria izy no manafaka, izy no manao ny asa fanafana azy ireo rehefa manoto izy zany, dia izy no fidin'Andriamanitra amin'izay asa andraikitra izay eo amin'ny fanadiovana ny Israely ny amin'ny fahotana zany. Izy no miandraikitra an'izay. Dia ahoana izy? 9:7. Ary ataovy amin'ny Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo, dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy mba ho mpisorona ho ahy izy. Eritrereto tsara zany. Ataovy amin'ny Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo, dia manosora azy ary manokana azy. Satria natokana mihitsy arak'ilay teneniko teo zany misy zany voatokana zany ho amin'ny asa manokana izay ampandraiketan'Andriamanitra azy ho famonjena ny zanak'Israely. Raha tsisy mpisorona teo amin'ny tempolo nga voavela ny eloko ny zanak'Israely, fidin'Andriamanitra manokana iny hanao an'izay asa fanavotana zay ho an'ny zanak'Israely. Nefa Kristy koa voafidy hanao an'izay asa fanavotana zay ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Dia i Arona sy ny taranany zany no fidina tamin'izay. Dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy mba ho mpisorona ho ahy izy. Jerentsika ihany koa aty amin'ny 9:20, aty amin'ny Levitikosy zany 9:20 ny amin'ny taranaky i Arona zany. Levitikosy 9:20 dia ny andininy 2:30. Levitikosy 9:20 ny andininy 2:30. Levitikosy 9:20 ny andininy 2:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpisorona izay hosorana sy atokana ho mpisorona isolony rainy dia anao fanavotana ary tafy fitafiana rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina. Satria zareo tena ny fidina manokana teo amin'ny zanak'Israely. Ary no amasinina. Tena no amasinina anao ny asa fanavotana. Satria ireo no manao asa fanavotana ho an'ny Israely rehefa manota izy zany. Dia jerentsika inge, io moa zany hitantsika hoe ny mpisorona zany teo. Dia hitantsika ihany koa jerentsika fa izay ny fidin'Andriamanitra koa mpanjaka teo amin'ny Israely. Tahaka ny Davida sy Saoly, dia nisy an'izay seremoniana fanosorana zay ihany koa zany tamin'izy ireo. Jerentsika aty amin'ny Samuela voalohany 2:20. Samuela voalohany 2:20. Raisika kely zay. Samuela voalohany 2:20. Dia vakitsika ny andininy 9. Andininy 9. Ary noho ny tonga ireo dia nijery any Eliaba izy ka nanao hoe nivositry Jehovah tokoa ity eto anatrehako. Satria rehefa nifidy an'i Davida ho mpanjaka zany Andriamanitra dia zao nampanatsoana ny rahan'ny Andriamanitra i Samuela andeha ho any amin'ny Jese zany dia anositra ny ray amin'ny zanakalahin'i Jese izy. Dia rehefa nampanatrehana ny Samuela teo daholo, Samuela mpaminany teo daholo ny zanak'i Jese zany, dia inona no zavatra nisy? Tsy nisy anankiray tamin'ireo nefa ny tenen'Andriamanitra, fa le ny tenen'Andriamanitra mbola nandeha taiza, mbola nandeha ny andro indry. Fa rehefa nampanatrehana ny Samuela nefa le zanak'i Jese dia nisy anankiray tamin'ireo niavaka. Zany ohatrany hoe tsara tsanganana izy, mety olona costaud izy, olona natanjaka izy. Dia rehefa nahita ny Eliaba zany zanak'i Jese i Samuela dia nieritreritra izy hoe ty angamba le vohositry Jehovah hozy izy. Zay no natonga azy eto amin'ny andininy 9. Ary noho ny tonga ireo dia nijery any Eliaba izy ka nanao hoe ny vohositry Jehovah tokoa eto anatrehany. Fa amin'ny andininy 7 dia hozy Jehovah tsy ola izy. Andininy 7 fa hoy Jehovah tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehiny na niavy ny tsanganana fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona amin'ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo izy. Satria Andriamanitra mahita ny fo efa fantany izy ny fidiana. Dia kay mbola nisy anankiray tavela teo dia Davida kely iny mbola teo.
andinny faraiky amby folo rehefa nasesy teo amin'ny Samuela daholo reo taranaky Jese dia ahoana izy andinny faraiky amby folo ary hoy Samuela tamin'ny Jese tapitra eto avokoa va ny tarana ny zanak'aola rehetra dia hoy izy ny faralano sisa fa miandro indro izy ary hoy Samuela tamin'ny Jese mandrahaka azy fa tsy hipetraka inana isika ambara-patongany eto dia naniraka izy ka nitondra azy niditra ary mena volo izy sady baramaso ny tsara tare ary hoy Jehova mitsangana osory izy fa io no izy le jeune kely tamin'izy rehetrarehetra iny fidin'Andriamanitra osory izy mitsangana fa io no izy ozy izy dia andinny fahatelo amby folo ary Samuela nandray nitandroka feno dolilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanahany Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ka nakany Rama hozy Jehova hoe mitsangana fa io no izy osory izy dia niny nandray nitandroka feno diloilo i Samuela ka nanositra azy teo voan'ny ralahany fa voanosorana n'iny diloilo iny izy ny fanahany Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny zany hoe le fanosorana io zany firotsahany fanahy masina mihitsy dia neny Jesosy ny fanosorana azy na iny teo mibatisa no nanosorana Kristy nirotsaka ny fanahy masina tahaka ny endriny volomalala ny fisehony izy tamin'iny fotoana iny Andriamanitra zany rehefa maniraka iny manendry zany hoe Andriamanitra no manatanteraka an'io dia tanteraka izay dia ny zavatra nisy tety talohan'ny Davida nefa nisy mpanjaka anankiray teo amin'ny Israely dia Saoly ny anarany izy io nefa efa nolavin'Andriamanitra izy io dia i Davida no nasolo no azy hitondra anay ny Israely hamonjy ny Israely eo amin'ny fahavalony dia tamin'ny fotoana nanosorana Davida zany mbola tsy mpanjaka izy tamin'ny fotoana io fa fotoana maro tateorina izy vao mpanjaka dia zao mbola velona Saoly ary mbola nanjaka teo amin'ny Israely izy nisy fotoana nefa ndray andro nareo nanana okazion mihitsy Davida aminona ny Saoly nomen'Andriamanitra zay okazion zay izy aminony any Saoly dia rehefa Saoly mbola eo ampanenjenany Davida tonga ny alina natory tao anaty lainy izy nanao camp zany izy dia natory tao anaty lainy tonga Davida nijokojoka avy any amin'ny andro alina miaraka amin'ny mpanompony miaraka taminy dia ozy le mpanompony Davida mantsy ny Davida raha velanao izy dia ho alaiko ty lefina ty dia ho tsy ataoko indray mandeha io Saoly io dia amin'izay maty izy mba tsy hiverenako fanondroany indray mbola andeha hamono azy fa olona manenjika tsinga io izy fa inona navaliny Davida tamin'izay satria izy Saoly matoy izy mpanjakan'i Israely dia izy koa efa vohositr'Andriamanitra koa fa maninona no nisoloanan'i Davida i Saoly nefa vohositr'Andriamanitra Saoly satria i Saoly tsy nanantanteraka ny mission izay nampanaovan'Andriamanitra azy fa niodina tamin'Andriamanitra i Saoly dia voatery ny fidy olona hafa indray zany Andriamanitra isolo amin'ny Saoly anaon'izay mission ampanaovan'Andriamanitra zay amin'ny asa manoka izay ampanaovan'Andriamanitra ho an'ny Davida izay zany satria Saoly tsy nanantanteraka an'izay dia amin'ny fotoana izay ningan'ilay mpanompony Davida tsy haika Abisay angambany izy zay raha tsy diso dia nisakanan'i Davida izy nahoana ozy izy ianao tsy atahotra anendry izay voahositry Jehova fa tsy ataon'i Jehova tsy ho manatsiny izay manendry ny voahositry Jehova ataon'i Jehova tsy manatsiny satria Andriamanitra no nifidy an'iny olona iny dia ianao hikitika an'io ianao no hikitika an'io na dia ataovy hoe niala tamin'Andriamanitra izy tsy azonao atao zany masaka amin'izany ianao mitondra fanozonanao anao zany hoe ny voahositry Jehova zany tsy azonao kitihana zany hoe efa Andriamanitra iny raha tsy hoe Andriamanitra mihitsy nefa naniraka anao indray zao atao dia Andriamanitra no miteny an'izay fa raha ianao ananganangatany hoe kitika ny vohositry Jehova mihinana ianao amin'izany masaka ianao tsy azonao atao dia tsy rehefa niteny an'izay Davida hoe aza mikitika ny vohositry Jehova dia tsy nikitika Abisay izay zany no mikasika an'iny zany dia farany hojerentsika zany mikasika an'izay ny amin'ny faminaniana ny amin'ny Kristia izany voalazan'ny mpaminany aty amin'ny Isaia 1:20 Isaia 1:20 any andininy voalohany Isaia 1:20 andininy voalohany dia ahoana ozy izy ato ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria Jehova efa nanositra hitory-teny somafaly amin'ny mpandefitra efa naniraka hiazo sitrana torotoro fo izy ary tory fanafana amin'ny babo sy hamoaka ny hatramin'ny maizina ho amin'ny mazava
zany hoe rehefa mirotsaka rehefa vo osoran'andriamanitra zany ianao dia inona ny zavatra mitsanga ny fanahin'i Jehovah no mirotsaka aminao tahaka nirotsahan'izay tamin'ny Saoly satria rehefa nosorana i Saoly dia nanina nirotsahan'ny fanahin'i Jehovah i Saoly naminany Saoly rehefa nosorany Jehovah ny fanahin'i Jehovah nirotsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny rehefa nosorana ihany koa ireo pretra ny aroana sy ny taranana dia ahoana izy atokano ahy izy amasino izy satria nao ny fanahin'i Jehovah no miasa ho aminy amin'ny fotoana izay nanosorana ny Kristy dia zao tamin'izy natao batisa iny nanosorana ny Kristy dia nirotsaka tamin'i Kristy ny fanahin'i Jehovah tahaka ny endriky ny voromailala nirotsahany fanahy tamin'ny Kristy dia eto izy faminaniana amin'ny Kristy ilay andininy voalohany izy ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra ahy torotoro ny somafaly amin'ny mpandefitra efa nanirika ahy sitrany torotoro fo izy ary tory fahafahana amin'ny baby sy amahoaka ny tranomaizina ho amin'ny mazava izany ka ity Messia ity zany zay resahantsika eto ny amin'ilay 70 herinandro ilay osorana ity dia zao io zany ilay antsoina hoe Messia de Messia na hoe io ilay tena Messia zany io ilay tena Messia tsy mitovy amin'ilay Messia afa tany amin'ny testamenta taloha fa mitondra ilay tena famonjena io men'Andriamanitra ny Davida na Saoly hamonjy ny zanak'Israely men'Andriamanitra ny mpisorona teo amin'ny testamenta taloha hanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely fa ity Messia ity zany dia ilay Messia tsara indrindra ity ilay tena Messia ity ilay Messia mpamonjy izao tontolo izao ity anome azy ny fiainana mandrakizay zay no mahasamihafa n'ity Messia ity zany araka ilay ten'Andriamanitra ny mijaorina toko 7:4 efa veritsika foana eto iny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay ilay Kristy manome ny fiainana mandrakizay io zany dia jereo fa raha mijery sika eo amin'ny Daniela toko 7 dia ahoana izy eo amin'ny Daniela toko 7 dia zao no teneniny eo Daniela toko 7 dia ny 7 ny amin'io Messia ny amin'ity ilay Messia mpamonjy izao tontolo izao ity dia zao ny ilazany azy ato 7 ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanaritra latsa-drasy fanaritra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro inona ny teniny anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy amin'ny teny frantsay ny lazaina an'izany dia ozy izy il fera une solide alliance avec plusieurs anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy raha vao miresaka hoe maro zany ato amin'ny soratra masina dia inona ny zavatra tenenina zany miresaka ny resaka hoe amin'ny teny frantsay moa hoe ny maro dia hoe plusieurs dia raha vao miresaka hoe maro zany ianao hoe plusieurs zany dia hoe universalisme ny tenen'izay zavatra zay hoe izao tontolo izao zany ny maro izao tontolo izao fanekena ho an'izao tontolo izao mihitsy zany no ataon'Andriamanitra azy amin'inona izy no anorina an'izay fanekena zay amin'ilay herinandro farany izy ny anao an'izay anorina an'izay fanekena zay misy zavatra ho ataon'ny Kristy zany amin'iny herinandro farany iny anorina fanekena ho amin'ny maro izy inona ary ny zavatra nitranga nefa rehefa taorianan'ilay 12 herinandro inona ny zavatra nitranga taorianan'ilay 12 herinandro dia fantatsika efa ny zavatra nitranga taorianan'ilay 12 herinandro dia naninona io ilay herinandro farany zany dia ny zavatra tenenina eo amin'ilay 9:20 amin'ilay toko 7 dia zao ny zavatra tenenina 9:20 amin'ilay toko 7 ary efa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Messia ka tsy anana hozy izy zany hoe rehefa afaka ny 12 herinandro izy satria ny fanombohan'ilay 70 herinandro dia hoe 7 herinandro sy 12 herinandro dia rehefa tapitra ozy izy ny 12 herinandro dia ny zavatra misy dia zao hovonoana ny Messia ozy izy ka tsy anana inona nefa rehefa afaka ny 12 herinandro le herinandro farany zany izy io dia amin'io herinandro farany io zany no hamonoana ny Messia amin'io herinandro farany io zany no hamonoana ny Messia dia toizany ihany le izy nefa rehefa avy eo
andiny fa 7 dia inao amin'le herinandro farany ary no hamononany Mesia zany. Andiny fa 7 izy no miteny an'izay. Ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Zany hoe amin'ny fotoana inona zany no afatesan'io Mesia io? Amin'ny atsasaky le herinandro farany zany no afatesan'io Mesia io zany. Zany hoe amin'ny herinandro farany iny zany dia izy anorina fanekena ho amin'ny maro izy. Misy fanekena zany ho ataon'Andriamanitra amin'ny herinandro farany io, amin'ny alalan'io Mesia io. Dia amin'ny atsasaky ny herinandro io zany dia zao ampitsahatra ny fanatitra hafa sy ny fanatitra latsa-dra izy amin'io atsasaky ny herinandro io. Dia inona moa zany io fampitsarana ny fanatitra latsa-dra io sy ny fampitsarana ny fanatitra hafa rehetra? Dia ny fahafatesan'ny Kristy zany io. Kristy maty ny fampitsarana ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra. Rehefa masy Kristy dia foana zany zay. Aiza nefa ny anaterana an'izay fanatitra latsa-dra zay na ny fanatitra hafa rehetra? Ao amin'ny tempolo inge ny fanaterana an'izay. Dia rehefa rava zany ny tempolo, tsisy ampiasana ny tempolo satria tsy hitondra fanatitra biby intsony ianao vonoina amin'ny tempolo. Satria iny no vonoina zany maninona? Hisolovoanantsika, ho famonjenantsika teo amin'ny tempolo. Kanefa Kristy mihitsy no maty ho antsika. Dia tsy mila manatitra biby atao fanatitra intsony teo amin'ny tempolo. Satria Kristy maninona? Maneho an'ilay fanatitra zay aterina amin'ny tempolo ho fanavotana ho antsika. Jereo nge zavatra tenenina aty amin'ny Jaona 1 andininy fa 5 andininy fa 7 Jaona 1 ny andininy fa 7. Satria teo amin'ny tempolo dia zao biby ny aterina fatao fanatitra anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely rehefa manoty izy. Fa amin'ny Kristy zay maty nefa le Mesia zay tonga io dia amin'ny atsasaky amin'ny herinandro farany iny zany, amin'iny zany manao fanekena ho amin'ny maro izy amin'ny alalan'le Mesia zay alefan'Andriamanitra. Dia amin'ny atsasaky ny herinandro iny nefany ampitsarana ny fanatitra latsa-dra. Io fampitsarana fanatitra latsa-dra io nefa maneho an'iny, maneho an'le nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany io. Dia araka ny voalazan'ny Jaona dia zao amin'ny andininy fa 7 andininy fa 7 dia olo izy Jaona mpanao batisa manambara manao hoe noho ny ampitsy dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona dia hoy izy, indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra ilay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Jesosy Kristy zany dia nampihoarina mihitsy amin'ilay zanak'ondry aterina ao amin'ny tempoly ho fanesorana ny fahotana zanak'Israely. Dia rehefa nahitan'ny Kristy Jaona dia hoe ity ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra ilay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Satria Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana iny mihitsy zany, iny mihitsy ilay mitondra ny fahotantsika sy ny helontsika manaisotra ny fahotana izao tontolo zao. Dia araka ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Hébreu, Paoly dia miteny manambara manao hoe ny raha na biby ozy izy dia tsy maninona, tsy afaka manadio antsika tanteraka ozy izy. Fa raha tsy izany dia tsy nisoloana izany ozy izy ny apôstôly Paoly. Fa raha ohatra ny rahana biby izay nalatsaka teo amin'ny tempoly afaka manadio antsika dia tsy tokony novonoina teo amin'ny hazo fijaliana Kristy. Fa satria ny rahany biby tsy afaka manadio antsika tanteraka dia tsy maintsy maty teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy. Hébreu 10 jerentsika izay. Hébreu 10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izy milaza ny zavatra izay. Hébreu 10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izy milaza ny zavatra izay. Zao ny zavatra teneniny ato. Fa ny lalàna izay misy aloko ny zavatra tsy ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany. Lalàna ny amin'inona moa resahana io? Ny amin'ny tempoly io sy ny amin'ny asa fanavotana izay natao tao anatin'ny tempoly. Dia ahoana izy fa ny lalàna izay misy aloko ny zavatra tsy ho avy fa tsy tena endrika ny zavatra izany dia tsy mba nahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra ateriny mandrakariva isa-taona. Raha izany
dia tsy ho nitsahatra vany nanateran'ireo satria rehefa nidioviny indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany ny fieritreretany ny amin'ny ota intsony izy fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isa-taona satria eo amin'ny zanak'Israely zany dia zao misy fanaovam-panavotana zany mafao be indray mandeha isa-taona amin'ny zanak'Israely dia nimpisorona be amin'ny tempolo no manao anazy io ho an'ny zanak'Israely fa raha ohatra izy tena manadio tokoa io fanavotana mafao be io zay ataon'ny mpisorona be zany indray mandeha isa-taona dia zao efa afaka ny fahotantsika ka tsy tokony miverina ao aneritreritra ntsony zany ko maninona no miverina indray indray mandeha isa-taona manadio ny fahotantsika satria le ota tsy afaka dia tsy maintsy miverina foana indray mandeha isa-taona zany manadio an'izay eo anatrehan'ny eo amin'ny tempoly ah izany. Andininy faefatra fa tsy mahasotra ny ota ny ranombylahy sy ny ranosilahy koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy zany hoe Kristy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ho ahy. Ny fanatitra latsa-dra izy sy ny fanatitra hafa hohanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ho ahy zany hoe Kristy hivata tenany mihitsy zany namboarin'Andriamanitra mba ho fanatitra ho an'Andriamanitra isolovonatsika anadiovana ny fahotantsika. Andininy fahenina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba tsy sitraka ao dia hoy izao ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanay anao ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitraka ao dia hoy indray izy ity aho tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa zany hoe manaisitra ny lalàny amin'ireo biby aterina tao fanatitra zany dia mametraka ny faharoa ny tenan'ny Kristy mihitsy no namboarina atolotra ho atao sorona ho fanavotana antsika ho fanafahana ny fahotantsika izany. Andininy fafolo amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterany ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha amin'izany satria Kristy zany tena sitrapono mihitsy vonona izy na dia Andriamanitra ary nanome an'i Kristy dia Kristy koa tena sitrapono hoe za amonjy izao tontolo izao ary amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterany ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompoam-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahaisotra ota satria akohatra n'le fanatitra mafy be indray mandeha isa-taona ho an'ny vahoaka ny Israely rehetra zany dia misy koa ny fanatitra isan'andro zany hoe misy olona mitondra fanatitra mety hoe nanota izy dia mitondra fanatitra isan'andro manao fa le indray mandeha isa-taona zany mafy be iny fa isan'andro misy olona afaka mitondra fanatitra foana noho ny ota eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tempoly dia osy izay ny tenen'ilay tao amin'ny andininy fairaiky ambin'ny folo ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompoam-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahasotra ota fa izy kosa dia Jesosy zany rehefa nanao fanatry iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa nipetraka eo tananakavanan'Andriamanitra ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalo no fitoeratongony fa ny fanatitra ray ihany no efa natanterahany ho mandrakizay zay olona amasinina zany hoe ny fanatitra indray mandeha nataon'ny Kristy zany ny fanatitra indray mandeha monja izay nataon'ny Kristy no efa nanantanterahany ho mandrakizay zay olona amasinina tsy mila mandatsaka ohatran'ny rahana biby hoe indray mandeha isa-taona dia mandatsaka rahana biby na hoe rehefa manota ianao dia tia andeha hiakatra ao amin'ny tempoly hitondra biby atao fanatitra fa indray mandeha monja ny sorona nataon'ny Kristy fa tsy hoe isika manota ianao dia aiza indray misy Kristy ho vonoina indray fa indray mandeha monja mba hanamasinana antsika dia nipetraka eo tananakavanan'Andriamanitra Kristy. Izay zany no antony nampitsarana ny fanatitra latsa-dra amin'ny atsasaky ny herinandro dia ny fahafatesan'i Kristy satria rehefa maty Kristy tsy nila nanatitra fanatitra tsony rehefa avy eo tsy nilaina tsony zany rahana biby satria indray mandeha monja no nanaterany tenany maninona araka ilay teneny teo hoe
nahatanterahany ho mandrak'izay zay olona amasininy nahatanterahany ho mandrak'izay zay olona amasinina ka ianao zany rehefa dioviny Kristy dia no amasinina no ny amin'ny rahany Kristy ianao tena niny nampitsarany Kristy zany fanatitra latsa-dra zany tamin'ny atsasaky ny herinandro amin'le herinandro farany zany amin'le 70 herinandro dia tamin'ny atsasaky herinandro farany io zany no nampitsarana fanatitra latsa-dra tsy nisy tsony zany nitsahatra zany ny asa iny fanaovam-panavotana teo amin'ny tempoly izay no natonga manao hoe tsy misy tsony zany zany taberina kely zany amin'izao fotoana zao tsony anaterana fanatitra anaovana fampifandraisana amin'ny olona sy Andriamanitra satria tapitra izany tamin'ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana satria ny rahan'i Kristy ny efa nanamasinana antsika mandrak'izay eo anatrehan'Andriamanitra tapitra ihany koa ny fotoanantsika toizantsika indray zay amin'ny manaraka fa zava-dehibe fotsiny dia zao manao hoe taoriana nahafatesan'i Kristy ary averiko farany zay dia tsy misy fanatitra ny ota intsony ka raha mbola misy fiangonana manao an'izany dia manao tsinitsinina ny rahan'i Kristy zany izy fa ny Kristy nateriny indray mandeha monja tapitra ny fotoanantsika ary tapitra ny fotoanantsika dia iresaka kely tsika ny amin'io zavatra nyresantsika io zany mikasika le hoe atsasaky ny herinandro io ataontsika tableau kely izy io zany rehefa mitana izy io tsika amin'ny lesona manaraka zany mba hitantsika le izy hoe ohatr'izao fipetran'le izy amin'ilay tableau izany ivavaka ary sika Jehovah-Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao somary sarotra ny lesona kanefa ny fanahinao rery ihany no afaka hiasa ampafantatra ny tsirairay avy ny teninao manamasinana raha io ny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana misaotra ny amin'ny tolotsaina feno izay nomenao raha tamin'ny alàna fanahinao masina dia raina ny anaranao raha io dia raina ny anaranao Kristy io halleluia halleluia dia Andriamanitra ray ianao hitay anay tsirairay avy an'n'ko sy hitantaninay ary aro anay miloza sy amin'ny ratsy rehetrany amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako fampitaona indray tsika amin'ny manaraka bye bye daholo